Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Fizarana traikefa amin'ny fomba fitoriana teny sy fandalinana ny boky Exodosy, Nomery, Asan'ny Apôstôly, Romanina sy Galatianina miaraka amin'ny pasteur Tahina eto amin'ny Facebook. Izay indray ravana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy vaovao izay fampizarana amintsika mpanaraka ny pejy marika 16-15. Ny tenako zany dia vonina hizara traikefa aminao ny amin'izay fahalalana kely mba nomen'Andriamanitra amin'izany fomba fitoriana teny izany. Raha olona mpanaraka an'ity pejy ity ianao dia atsikaritra fa tsy miova mihitsy ny fomba fitoriako ny tenin'Andriamanitra ary izay metody ampiasaiko izay dia azoko zaraina aminao. Natao indrindra mba hanampiana anao izay fampitory teny any amin'ny fiangonana misy anao any, ampivoatra anatsara ny fomba fitorianao ny tenin'Andriamanitra. Izay fizarana traikefa izay ataoko izay tsisy diplôma, tsisy sertifika fa tena fahalalana fotsiny no zaraina mba ahafahanao manatsara ny fomba fitorianao ny tenin'Andriamanitra. Na koa ianao mety hoe kristianina tsotra liana amin'izany hoe fianarana mitory teny zany dia azonao atao izao fianarana izao, fa bazy aloha ianganao fa rehefa avy eo ianao apresiana mihitsy hiditra amin'ireny toerana samihafa izay ianarana mitory teny anivon'ny fiangonana ireny mba ahafahanao tena mitory ny tenin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Dia indraindray moa misy ihany no miteny hoe tsy ilaina izany fianarana mitory teny zany, nefa ravana dia tena tenin'Andriamanitra no milaza tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanaozy ary izay mosalady eo diso lalana. Izany hoe izay olona manao tsinitsinina ny fahalalana zany dia mety anao fampianaran'ny diso mihitsy, anao fampianaran'ny diso, ka ilaina ny asan'ny fanahy masina fa ilaina koa ny asa saina izay avy amintsika olombelona ny amin'ny fomba fandrafetana izay toriteny izay. Dia misy karazany roa ny metode izay zaraiko amintsika. Ny anankiray zany dia sermon, ny anankiray homélie. Ny homélie dia tsy inona fa hoe raisinao daholo ny andininy rehetra zany amin'ilay teny toriana zany angalana ny hafatra. Ohatra hoe Matthieu toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo, dia raisinao zany hoe ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa azavainao hoe zao, dia ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy fizarana faharoa dia zao, ny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo fizarana fahatelo dia izao. Dia ahoana ny fomba fangalana an'ilay fahamarinana, ahoana ny fomba izarana azy takan'izany, ahoana ny fomba anaovana ny fampiarana sy ny fanazavana, izay zany ilay traikefa izay ho zaraiko amintsika. Dia ny sermon indray moa dia hoe tonga dia andininy tokana fotsiny raisina. Ohatra zany hoe Jaona toko voalohany andininy fahatelo, dia ny andininy fahatelo fotsiny zany no azavainao sy torianao. Dia reo zany dia tsisy hafa reo raha izay nahazahoantsika azy ilay tany amin'ny kilasy famaranana, le hoe manao dissertation, zay zao le sermon, na koa manao commentaire de texte, mitovitovy amin'izay zao le hoe homélie zany. Dia reo zany. Ny anankiray koa dia akoatran'izay, raha ohatra ianao zany ka liana koa dia misy fandalinana ny boky ao anatin'ny Baiboly izay zaraiko amintsika ihany koa. Ao anatin'izany zao fandalinana ny bokin'ny Exodosy. Ny fandalinana ny bokin'ny Exodosy dia tena mahavariana be satria mahita ianao zany ny fiainan'ny zanak'Israely nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta. Itsika zao matetika mieritreritra izany Exodosy zany dia hoe ilay fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra ray manontolo. Tsia, ny fiainan'ny zanak'Israely herintaona fotsiny no ambara ao anatin'ny bokin'ny Exodosy, izany hoe izy nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta nandram-patongany teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Dia tena hoe ahoana ny nanomezan'Andriamanitra Mose sy ny toromarika samihafa amin'ny ananganana ny tabernakely. Mahavariana be io, ilay toerana misy hoe toerana masina indrindra izay hofonenan'Andriamanitra. Dia mahafinaritra be ny mianatra ny bokin'ny Exodosy satria ahafahantsika mahita hoe aive ohatr'izao zany zany hoe miara-miaina amin'Andriamanitra. Zao zany le fahamasinan'Andriamanitra, dia ohatr'izao zany le fomba fitatanan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona. Zay le bokin'ny Exodosy. Misy toko efapolo izy io ka tena herintaona mihitsy no fandalinana azy raha ohatra ianao ka hianatra an'ilay izy zany. Dia ohatr'izay koa le teo aloha teo le sermon herintaona mihitsy koa ianao no mianatra an'ilay izy. Le ohatr'izay koa le homélie herintaona mihitsy koa no anaovana an'ilay izy. Dia akoatran'ny Exodosy dia misy koa ny Nomery. Ny Exodosy moa raha tena hoe jerevanao zany ny tohany dia any amin'ny bokin'ny Nomery no manohy azy. Dia hitantsika eo zany ny tohan'ny fiainan'ny zanak'Israely tany an-tany efitra. Be dia be ny zavatra nitranga-tany, ny fiodonany zareo sy ny zavatra samihafa izay niseho tany dia ahitanao taratra ny fiainanao mihitsy, ilay fomba fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao sy ilay famafisan-doha antsika olombelona mihitsy ary ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ao anatin'izany. Ka anasana antsika koa dia misy toko 9 bokin'ny Nomery io dia io koa zany dia tena
heritona mihitsy koa anao no mandalina azy. Dia akoatran'izay dia misy koa ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly koa dia boky mahafinaritra satria ahitantsika ny fiandohan'ny fiangonana ary ahitantsika ny asa misionera izay nataon'ny Paoly amin'ireo diany samihafa zany. Teo jerevana daholo mihitsy hoe teto izy tena keto dia izoavy ny zavatra nitranga zao no nataony ny amin'ny fitoriana filazantsara nanomboany zany tany amin'ny jentilisa. Rehefa azonao ny boky ny asan'ny apôstôly dia mazavazava daholo koa ireo le boky samihafa any amin'ny epistily satria miresaka be dia be any amin'ny epistily zany voaresaka be dia be ao amin'ny asan'ny apôstôly. Dia ny akoatran'izay dia ny bokin'ny Romanina sy Galatiana reo koa miaraka ianarana. Zany hoe ny bokin'ny Romanina moa dia tena boky fototra mihitsy raha voaresaka hoe fandalina mpinoana zany. Ary io boky io no anisany nahatonga ny Lotera nanao ny fahatsipivavahana tamin'ny 1940. Boky izay tena mirakitra ny hoe ahoana zany hoe fomba azahoana famonjena anamarinan'Andriamanitra ny olona amin'ny finoana izany. Dia izay zany no hojerevana ao anatin'ilay izy. Ny bokin'ny Galatiana indray dia boky izay manazava koa ny amin'ny hoe tena finoanan' Jesosy Kristy fotsiny ihany, tsy ampiana zavatra hafa ny hamonjena ny olona. Ny epistily soratan'i Paoly moa amin'ny ankapobeny dia miresaka mizara telo foana amin'ny ankapobeny. Fizarana voalohany zany izy dia miresaka amin'ny hoe iza moa izy, resaka fahefana autorité, mametraka ny autorité any izy. Ary amin'ny fizarana faharoa izy dia manao karazana fanazavana dogmatika mihitsy, fanavana fotompinoana hoe izao ny fampianarana izay apetrako. Ary amin'ny fizarana fahatelo izy dia miresaka karazana pratika, izao ny fomba iainana pratika an'izany finoana izany. Dia ny bokin'ny Galatiana dia azo ambara hoe famitinana ny bokin'ny Romanina. Ary tena mifandray ireo boky ireo dia izay mahatonga an'izy hoe miaraka ianarana zany ny bokin'ny Galatiana sy ny bokin'ny Romanina. Mahafinaritra be koa ireo boky anankiroa ireo. Dia ireo koa dia tena ianarana koa mandritra ny herintaona. Zany hoe ianao zany misafidy amin'ireo zavatra be dia be izay nitany saiko teo ireo hoe zavatra anankiray no ianaranao aloha. Dia misafidy ianao zany hoe hianatra ny bokin'ny Romanina sy Galatiana na hianatra hanao an'ilay fandalinana miaraka amin'ny bokin'ny Exodosy na koa izany hoe any ana le fizarana amin'ilay toriteny homélie mahaliana na toy izany. Misafidy ianao fa raha tena hoe mazoto be ianao dia anankiroa ihany no azonao atao miaraka raha ohatra ka tena mazoto be ianao. Ahoana le fomba fianarana satria izay zao mety mahaliana antsika. Tsy eto amin'ny pejy marika 16-15 akory no zaraina ny vidéo fa misy pejy manokana mihitsy izay sokafana isak'ireo ilay zavatra samihafa izay nitany saiko teo ireo zany. Dia raha ohatra ianao zany zao ka hoe anao ilay fandalinana ny bokin'ny Exodosy dia misy groupe manokana zany sokafana antsoina hoe groupe fandalinana ny bokin'ny Exodosy dia miditra ao anatin'io groupe io ianao. Dia isan-kerinandro dia alefa ny vidéo isaky ny alatsinainy. Alefa ny vidéo isaky ny alatsinainy dia mametraka fanontaniana ianao dia mijery izay fotoana ianao izay ahafahanao mianatra. Afaka mianatra amin'ny famille, miara-mianatra zany ianao mivady na ianao sy ny zanakao na sy ny toy izany, miara-mianatra, miara-mandalina an'ireo boky masina ireo izay tena sarobidy. Tonga ny finoantsika tena hoe eo taka tsara, mafy tsara zany no antony. Dia manaraka ianao zany mandritra ny 10 volana ny fianarana. Mandritra ny 10 volana ny fianarana isak'ilay module anankiray izay niteneniko teo zany. Dia rehefa mandeha ianao zany ohatra mianatra dia isam-bolana dia misy regroupement en ligne izay ataontsika ihany direct izy io dia eo anao afaka mametraka fanontaniana amin'ny vatana amiko dia afaka miresaka ihany koa tsika ao anatin'izay regroupement izay atao zay. Fa raha tsy afaka manatrika an'io ianao dia mazava ho azy fa mbola alefa ao anatin'ilay groupe Facebook ihany zany ilay vidéo dia ao ianao no manaraka an'izay regroupement izay ihany koa. Dia natao ho antsika rehetrarehetra izany rehetrarehetra izany mba ahafahana mampitombo sy mampivoatra ny finoantsika an'Andriamanitra ry havana ka araroty. Dia izany rehetrarehetra izany ve mamaim-poana daholo sa misy fandraisana anjara? Misy fandraisana anjara ihany ao anatin'ilay izy ary io fandraisana anjara io dia tena hoe symbolika raha izay azo ilazana azy satria fandraisana anjara tokana arak'izay safidinao alohanao indray mandeha dia izay ho an'ny fianarana mandritra ny 10 volana. Dia misoratra anarina ianao zany. Misy an'io roa io izay natao dia misoratra anarana anatin'io roa io ianao mamenomeno momba anao dia rehefa voarainay ny fisoratanao anarana dia alefanay ianao amin'izay hoe ity ny roy ahafahanao miditra ao anatin'ilay groupe ahafahanao mandray ireo fizarana sy ny vidéo samihafa dia ity koa ny ahafahanao mandoa ny fandraisana anjara izay safidinao zany. Indray mandeha any araka nambarako teo dia tena symbolika ilay izy atao mirary mba ahafahantsika rehetrarehetra mitombo amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra.
dia raha misy fanazavana fanampiny tiana ho fantatra dia afaka ianao mandefa izany eo amin'ny commentaire ao Tefaliana na ihany koa mandefa amin'ny alalan'ny email mk1615association@gmail.com. Amin'ny 5-10 ny volana Jolay no manomboka ny fizarana zany ny fianarana fa izao ianao dia efa afaka misoratra anarana avy hatrany. Ho an'ny fianarana ny fandalinana ny bokin'ny Exodus, ny Nomeria na koa ny Romana, Galatiana, Asan'ny Apôstôly dia malalaka tsara zany tsika. Fa ho an'ilay fizarana traikefa momba an'ilay fitoriana teny dia voafetra ihany ny toerana ka tsy maintsy vonjovonjeo dian'izao fa rehefa feno ny toerana dia tsy maintsy mety hikatona satria be dia be raha vao be dia be nareo dia tsy araka ny mamaly sy mitsara ny devoir samihafa izay omena anareo. Dia mirary sory havana natao anao indrindra mba hanasoavana anao ka dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany izany rehetra izany dia ho azy ny tera, ho azy ny laza. Amen.